Indray ary tompoko lasy tompoko vavy tonga soindray ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao manasa antsika rehetra sahady ary anaraka ny andindininy mahakasika an'izay fampahalalam-baovao izay amin'izao alina izao. Avy hatrany moa dia eo amin'ny lafiny politika no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ho fanomanana ny fifidianana loholona izay ho tontosaina ny 7 ny volana desambra ho avy izao dia mametraka ny mpiakadiny ireo avy amin'ny lisitra tiako i Madagasikara mba entina hiatrehana ny fampielezan-kevitra no tanterahina tetsy Tanjombato moa io maraina io. Ny 20 desambra 2024 no isokatra amin'ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana loholona. Andro vitsivitsy meloha izany efa samy miomana amin'ny fiatrehana izany avokoa ny vondrona sy antoko politika eto amin'ny firenena. Ho an'ny antoko tima manokana dia mametraka ny tetim-panorona hitondrana amin'ny fampielezan-kevitra ary hatrehana amin'ny fifidianana loholona izay ho totosaina ny 7 desambra izy ireo nandritra ny fionana teo amin'ny solombavambahoaka sy ny kandida ao anatin'ny lisitra tima eto Antananarivo izay nitotosaina teny amin'ny Trambongo Tanjombato. Efa alakaiky tokoa ny fotoana fisokafan'ny fampielezan-kevitra zao eo amin'ny fifidianana ity sika moa mbola tsy any amin'izay fampielezan-kevitra zay fa mbola tena ao anatin'ny fanomanana ka raha ny antoko tima zany no resahana dia efa vonona tokoa hiatrika izay fifidianana izay raha dia atao aza hoe misy indro kely ihany ny fijerina ihany azy ny izany fanomanana izany eo anivon'ny seni. Nilaza ny tima fa voninaka toerana maro eo anivon'ny antenimeran-doholona ary tany fifidianana kandida atolotra ao anatin'ny lisitra isamparitra dia efa nisy mipaika napetraka. Nandrafetana ny tiako Madagasikara zany dia nandrafitra ny petra hoe nametrahana olona tsirairay avy zany isaky ny faritra zany. Dia rehefa nametrahana zany dia misy tokoa zany soliterana Lalamanga, Vakina Karatra, Itasy ary Bongolava. Dia ny filahatrana io moa zany dia napetraka hoe arakaraka ny fampiatsahan'ny mpifidy. Dia Bongolava zany no amin'ny toerana faha-efatra izay hoe napetraka zany ny tenako izay zanako Bongolava mitondra ny tany Bongolava ary napetraka misolitena ao Bongolava zany amin'ny senatera Madagasikara zany. Mikasika ny reti-bola ilaina amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana loholona raha nanontaniana momba io aloha lisitra tima eto Antananarivo Ramatoa Olkara Malasan dia tsy nametraka tarem-bola ny tenany. Nosorotany kosa fa sarotra kokoa fandresendrantra mpifidy amin'ny fifidianana loholona. Momba ny teti-bola aloha zany dia tsy mbola voafaritra manokana zany raha izaho manokana satria miarahana amin'ny rehetrarehetra moa manao an'izy io fa azo lazaina hoe hafakely ity fifidianana ity satria ny commune no resahana ary fantatsika fa misy 900 mahery ny commune eto Madagasikara tsy mora ny fanomanana izay ary mbola eo ihany koa ary izay ny hoe fijerena akaiky reny grands électeurs zany na fifidy tsy maintsy atonona hoe izany ny toerana misy azy ireo satria moa fampielezan-kevitra no atao zany atsoatsy tsisy halavahana io hoe atoko izy ty na atoko izy ny mandrafitra le commune le mpifidy zany fa tsy maintsy atonona daholo tahaka ny fifidianana rehetra. Mariana fa mihoatra ny 540 sy iray alina nisy mifidy lehibe mandray anjara amin'ny fifidianana loholona izay atao ny 7 desambra 2024 ary amin'izao fotoana izao dia efa mandeha fandresen-dahatra amin'ny mpifidy lehibe indrindra ny avy amin'ny tsy miankina ny vondrona na hery politika lehibe mandray anjara amin'ny fifidianana senatera izay tanterahana ny 7 desambra 2024.